atolotry ny radio film anioanao azy amin'ity alaity ny fizarana faharoa amin'ilay tantara raha-pitondrana lohateny hoe fièvre vert sanganasy ny Simon Menjanazy. Ireo mpilalao rehetra eto amin'ny radio film Ambositra no amelona ny tantara. Teo amin'ny lafiny teknika Odilon Rafalmanana, nanatotosa Simon Menjanazy. Tena lozy ity. Fa ahoana koa zany nafahan'le zalahy iny nandosa tao amin'ny centre? Tena mikitoto mihitsy ny zareo amin'ny centre ao zany dokotera. Tena marina mihitsy zany. Olona efa hita fa marary zao hoe dia mbola afaka handositra ihany. Misy tovolahy manjonitra be io ambadiky ny fiara io dokotera. Andao tokoa ry aloha atonony eny. Manao ahoana reo tompoko? Maty ahoana no arako? Marary tompoko. Iza tsara hoe ny anarany sery tovolahy? Maty ahoana tompoko? Ary ohatrany vahiny tsy izany fa tsisy no ha? Eny tompoko, avy any Indonésie ny fiaviko. Tsy izany ve no anarana nolazain'le tovolahy maty tany amin'ny hopitaly? Fa maty angato tompoky Jenny? Ary tena mpinamana marina reo lahy. Tena maty tokoa izy izay. Dray le tsery Jenny. Mba hitady volana dia trika roa taty nefa dia faty no hita. Amin'izay indray dia tsy mba nahita ny alansi aina akory. Izay ry tovolahy. Tsy aleo ve aloha ampidirina ato anatin'ny fiara izy dokotera? Tsy maninona fa apetahary tsara fotsiny ho sarin'olona sy ny sarim-bava. Aleo marina ampidirina any anaty fiara mihitsy ity dia antsika no miresaka fa mahasika loatra reto mpitandro ny filaminany reto ka. Tena marina izany tompoko, sady mbola tsy teo faty tokoa. Mba tsabory tompoko razonareo atao e. Sady ny fahitako izao fitafinareo izao anie no nanatonako anareo e. Andao ary aloha mekarse, ao mekarato. Fa ahoana marina nahazo anareo ry tovolahy? Lava be ny tantaranareo lahy tompoko. Avy any amin'ny tanàna kely anankiray ambanivohitry Indonésia zareo lahy. Misy orinasa izany olona amin'izay natao hoe sanga izany. Ka ity tanàna misy antsika ity ny ry tovolahy izany sanga izany e. Eny fa toy izy ihany aloha ny resaka ao. Dia nasain'ny orinasa io mitady olona asa tiany namako io dia izay maty izay 10 no hitanareo lahy. Firy tsara hoe zany 10 tompoko. Toy izy ary aloha fitantaranse. Tsy manana taratasy mazava izy ireo fa antsokosokony nandefasana azy taty. Ary mba tsisy ny fisavana dia nalefa nay tamin'ireny conteneur fitondrana entana ireny zareo. Rehefa tonga taty nefa zareo ary lasa etsena azy ireo zahay. Akory nataranareo lahy nahita azy fa maty daholo izy ireo. Tena tadidinao ve fa 10 tokoa ireo olona ireo? Eny tompoko, izay no misoratra ao amin'ilay taratasy ny fiara tondra azy ireo. Ny nahatalanjona anareo lahy nefa dia rehefa namaty-baty areo razana zahay dia 720 ny hitanay tao. Tena marina ny teninse. Izany misy tokoa no hitanay rehefa nandeha tany amin'ny toerana volazanse io zahay. Nisy hafanandrotsy izany anankiray tamin'izy ireo tompoko. Sira ve nefa tsy efa 10 tokoa ny mpandeha tao e. Eny tompoko. Ny fahitantsika ny tovolahy io zany no tena vahaolana amin'izao arehetra izao. Tena marina zany. Fa hono ary Mateo? Ahoana izay tompoko? Ianao io ve nefa tsy mbola niaona na nahita zazavavy kely tokony 12 taona dia nanome mofomamy anao izy? Tsia tompoko, tsy izaho zany Raha tena zoina anie zany zao tantara zao dokotera dia izany tovolahy niaona tamin'ny Jesy izany no sisa velona tao anatin'ilay conteneur ka afaka nandositra ary izay no tokony karotsika. Tena marina mihitsy zany dokotera Navalina. Matanjaka be zany nantikony tovolahy io. Tsy lahitra n'ilay microbe infecté. Izany no navelona azy. Ny fahitantsika no tokoa zany zao no afahantsika mitady ny fanefika aretin'ny mifindra be ity. Dia ahoana moa zany ry Mateo mbola nahafanao mandehandeha toy izao nefa betsaka anie nefa namonjy hopitaly? Mbola teo velona tompoko. Eniko fa tsy misy fitsaboana mihitsy an'izay marary tonga ampidiny eny amin'izany centre izany. Fa izay tonga iny ka vao marina fa efa mitondra eo aretina io dia finosina anaty sase lehibe dia raofina amin'ireny farango-by amin'ilay tomobile be mpitondra fako ireny.
ary alefa hodorana any amin'izany toerana atao hoe gab zany tsy misy fijerena akory na maty na velona le olona fa dia atambatra ny daholo dia avy dia dorana. Maro zany tovolahy nefa dia aleo tsy olona am'se fa tsy mbola misimisy atreto mifanevitra fana mitsaboan'izay voa aloha. Ka maninona ka raha mba omena fitsaboana sasa tsotriny aloha zay vo e. Mampalahelo ahy sery tovolahy mandre zany fitarainanao zany aho dia mangotsoka mafy ny foko manana finoana fa raha sitrak'Andriamanitra ny mbola voatsabo anao dia hositrany ianao. Zany mihitsy tonga sika dia atao aiza zany ty tovolahy ty? Raha alefatsika eny amin'ny centre nefa io dia tsy maintsy izay mahazo ny marary rehetra iny no ahazo azy. Ka aleo meko an'ity fanafody ty aloha ianao dia tia misy vola kely ividiananao sakafo dia aleo ngamba ianao ajanona eto. Mba hampandrosaina aminareo ry tompoko any no tsaboana. Tena masika be ny reo miara-mila sy polisy manangona ireny olona efa hita fa mararirary reny. Zao ngamba ny mety izy miravavy aleo atetika eny amin'ny hôpital privé aloha izy zay ny mety. Allô? Mikohaka be zany ve? Ataovy mafana tsara fotsiny aloha izy rionga ho avy zay zao dia zao ka tsy ela fa efa lalany mody mihitsy za io. Fa misy inona hono dokotera? Tena marary ny zanako ry katia mikohaka be hono izy ao. Zany ve? Dia ahoana inona ny tokony ataoko? Ny fanevitra ny fatifatana retiny ity mbola tsy hita. Tena tsy feko alefa any amin'ny centre kosa ny zanako e. Marina dokotera. Eny kalma aloha anao dokoterina valina. Velao ano anatra ny tovolahy teny amin'ny hôpital privé. Fa zao ihany nareo miravavy aloha dia mandiana miaraka mijery ny zanaky dokoterina valina. Ho avy ihany ary rehefa avy eo. Eny ary dokotera, andao aky katia. Andao ary. Fa izy rionga. Matory ao ampandrinao izy dokotera. Fa naninona ny zanaky neny? Nena nefa lazako fa tsy tokony ilazany kosa e. Manahoana aloha ndry e? Manahoana taty katy? Ao tsapany taty ny andrina. Tena misy hafanandry izany ao mihitsy aloha ho jerevantsika ny hafanandry. Ka zany ene sady mikohaka be foana e. Masina ve ny teny ongo tamiko hoe mety ho finjany arety le olona ndresaka tamiko iny hono Slainga ny ongo zany aretina tsotra fotsiny mahazo anao io. Aza mandaindainga eo ianao rionga. Zavatra aretina tsotra fotsiny mahazo ny zanaky neny io. Ao amin'izay aloha hoe sorintsika. Tiakia. Tena miakatra be zany hafanany zany 38. Inona nefa ny marary eo amin'ny zanaky neny e? Saly neny tesotra rano foana sady maimaina zany ny tendiko a. Dia izy indray zao sady ny karakarana raha vao andeha hiasa indray neny. Ao aky fa tsy mandeha tsony izy a. Mikarakara ny tesi izy fa zany misolo azy. Andraso aloha ijerevan'ny fanafody ndry a. Ty miarena aloha hinana an'reto fanafody reto ny zanako. Ao le tsy riongo vetivety mba hitondra rano mafana. Ity ary. Reto ny fanafody ndry. Ao dia misotro rano kely amin'izay amin'izay tsy maimainy zany tsony ny tenda. Zay. Ao ary matory amin'izay mba makamakaina. Fa tsy lozany nentsony ao a. Hitan'ny Jesy ty. Tondrany kila aloha tsara be indry. Sady manenoneny ty a. Indry ve? Ie, tena tiako be sady mahafinaritra be koa feony. Dia rehefa manaraka dia mbola hitondrany kilalao hafindray zany Dia tsy mahazo mandraindray ihany ty
sady miara-matory amiko eto izy. Jere anefa tena mitovy be amin'ny posy izy e. Any e? Asa efa maneno kely aloha noho ny neny e. Ao falefako e. Tsaro? Misaotra neny a? Ie, tsisy fisaorana fa rehefa sitrana tsara indray zanaky neny a, dia soloaneny tsara be mihitsy iny. Ao ary matory amin'izay ary aloha e. Ao fa safosafoko ny zanako. Dia ahoana ty? Tena mitovy tsy misy valaka amin'ny fisehon'ny fiaviravirana iny fisehon'ny aretin'ny Jessie e. Ka io ary izy ioko. Tsy haiko hoe inona angano tokony atao. Tena loso ty marina e. Mety tamin'ilay fihaonana tamin'ilay tovolahy ny mety navoa azy io. Tena izay mihitsy rionga. Nefa ahoana ny mety hahafahantsika mahita an'izany tovolahy izany? Nefa dia izahay olona izay ihany sisa no tsy maintsy ho fanafana ho an'i Jessie. Izay mihitsy izao no tena olanako. Ny fomba ahitana sy ahafantarantsika azy. Tena dokotera izay. Dokotera mihitsy izany mijanona an'izany. Azafady mba hampandrosoa kely aloha izy rionga. Eny tompoko. Mandroso dokotera. Nanahoana izy tato dokotera Navalina? Tena marary mafy ny zanako dokotera. Andrasoaro hoe ho jereko kely izy. Tena misy hafanana tokoa izy a. Efa nijerenay teo ihany ny températurany dia 38. Tena tsy haiko hoe asa inona ny tokony atao dokotera. Tokony omena an'izay fitsaboana saza azy izy aloha. Fa ny mampiditra azy eny amin'ny centre ohatrany tsy tokony ataontsika. Ka izany mihitsy anie ny manahirana ny saiko e. Ahoana moa izany ny fomba ahafahako mikarakara azy aty an-trano nefa ny asantsika ity tsy misy kofohana mihitsy. Tsisy olana aky izany amin'ny fandamina fotsiny tsika sindry. Izay tokoa no mety fa tsy tokony ataoko toto kosa aloha fikarakarana azy a. Mbola marefo loatra mantsy ny tenany. Misy miantso ianao izany dokotera. Marina izany. Za koa efa mivadika loatra ny saiko. Tianiko tsonina ny telefoniko maneno azy. Hoay, tena madame le gouverneur ty miantso ty. Allô? Manaja anao madame le gouverneur? Mila mihaona maika dia maika sika dokotera. Aiza ianao izao? Manatitra an'ilay tovolahy anankiray naman'ilay tovolahy maty tany amin'ny hopitaly aty amin'ny toeram-pitsaboana aty izay tompoko. Ay, ka raha afaka ary ianao dia tsara raha mandalo aty amiko izao fa misy hafatra maika ampitaiko aminao. Eny ary, izao ihany aty ho avy madame le gouverneur. Aza mivilivily ianao fa miandry ianao a. Eny tompoko. Dia inona indray izany mety hafatra ho ampitainy aminao any dokotera? Ka mbola tsy fantatra izany e. Fa aleo aloha loatrako nareo roa. Aleo amonjy ary vetivety. Eny ary, mazotoa ianao. Fa raha tena miompy ny aretin'ny Jessie, aleo ampidirina eny amin'ny hopitaly ihany izy a. Zay ary fa lasa aloha. Misaotra indrindra dokotera. Tsy akijanona mihitsy anie ny antso telefony nataon'ny prime ministre ty amiko e. Zany ve madame le gouverneur? Fa ono a? Eny tompoko. Fa mbola tsy hita mihitsy ve izany ilay tovolahy nolazainareo fa mety ho tafavoaka velona tao anatin'ilay conteneur? Tsy afenina aminao madame le gouverneur fa ny zanako dokotera Navalina koa ane vonity aretiny ty e. Izany mbola nahasairana anay telo mianadahy. Fa ahoana no nazahoany azy zany? Nisy tovolahy zany nolazainy tamindreny fa niaona tamin'ny tany an-trano ona. Rehefa nataonay nefa ny fandiniana dia sady tsy le tovolahy maty eny amin'ny hopitaly io tovolahy io no tsy le anankiray namany ihany koa. Satria efa hitanareo ve izany ilay tovolahy voalaza fanamana? Eny tompoko. Nandeha teny amin'ny centre maty izay telo mianadahy nijery an'ilay tovolahy anankiray nigafy teny amin'ny hopitaly izay milaza fa zokin'ilay tovolahy maty. No indro nisy tovolahy anankiray sady marary no efa reraka nanatona anay. Nofinjenay io tovolahy io ka hay io zany le anankiray niaraka tamin'zareo. Le nanao an'ilay fanondranana olona tsokosoko zany e. Tena misahotaka be amiko mihitsy izany dokotera Sondria. Marina moa. Dia izy indray izany ilay tovolahy namindra aretina tamin'io zaza io. Heverinay fa olona tafavoaka velona tamin'ireo niondrana izy io madame le gouverneur. Zany ve? Eny tompoko. Dia midika iny eo amin'izay fikaroana ataonareo nefa zany. Manana antikôro matanjaka be zany le olona matoa tsy niara-maty tamin'ireo olona misy 770. Loa zany
azo atao fanefitiaretiny tiany zany. Marina tokoa zany dokotera, dia ahoana nefa ny fomba ahitana azy? Ka izay mihitsy anie zao no mbola karoanay tompoko. Mora fantatra izy satria hita be ny maha-indonesianina azy. Ka inona zany no azoko anampinanareo amin'izay fomba ahitana azy aingany? Ny mba anaovanao filazana takan'izay falatoma tamin'ilay gouverneur. Aza matahotra ary ianao fa zao ihany dia mebaiko azy ireo. Eny tompoko. Fa ny tena ny antsoko anao dia ahoana zany ny tokony arovantsika ireto olona tsy manatsiny hodorana eny amin'ny gapy reto? Fa mbola mitovy ve moa izy io madame le gouverneur? Ka vao eo mihitsy ny prime ministre ny antso andray Eny tompoko. ary nilaza izy fa hosavainy isatrany mihitsy ny olona sa mbola misy marary tavela nefa tsy mandeha miditra eny amin'ny centre. Raha izany vera mato gouverneur tena ho betsaka tokoa izy ireo satria samy tsisy anaiky ny andorana azy, tsy na niavany jo. Tena miangavy anao dokotera. Ataovy izay farafahaizanao mikariko an'io tovolahy io. Eny tompoko. Ny fahitana azy mantso no ahafahantsika miaro ireo vahoaka izay hodorana ireo. Eny tompoko, ezaka zahay. Izay ary fa omeko lalana ianao raha vao hitanao io tovolahy io dia antsoy anampiko ny olona hiaro anao sy ireo mpikariko namanao mandra-pahita ny fikaroany. Eny ary manto amin'ilay gouverneur. Izay ary fa ilozako aloha ianao tompoko. Mandehana ary dia mirary soa anao dokotera. Misaotra indrindra tompoko. Madame, antsokely hoe ny gouverneur any Shanghai fa misy zavatra ilako azy maiky. Eny ary tompoko. Manaja anao madame le gouverneur. Aza miala ianao fa mitady anao ny premier ministre. Ahoana madame? Efa ao amin'ny antso tompoko madame le gouverneur. Ampidiro ary izy. Allô, manahoana ianao madame le gouverneur? Manaja anao andriamatoa prime ministre? Fa ahoana moa ny manohitra ny baiko omeko ianao madama? Inona moa zany baiko nomenao ny toeriko zany tompoko? Maninona mihitsy moa ireo ekipa mobile amin'ny fahasalamana no sakananao tsy hanatanteraka ny baiko nomeko azy ireo ny amin'ny tokony andorana an'ireo olona efa marary? Miala tsiny andriamatoa prime ministre, sarotra amiko kosa ny hanatanteraka an'izany olombelona ny ireo Hanohitra ny politika ny fitondrana zany ianao? Ekeko izay baiko omenareo fohy be raha hitako fa hahasoany vahoaka izany, fa raha ity zavatra kasainao tohiziny ity kosa tompoko miala tsiny aminao fa tsy afaka hanatanteraka an'izany mihitsiny. Tsy hanaraka ny baiko izay omeko zany ianao? Samy mpanatanteraka isika tompoko, ary aoko fantatrao tsara fa misy ny rafitra azona iarana aminareo fanjakana fohy be, fa misy kosa nay manokana, ka raha izay andoro olona velona zany tsy afaka anaiky an'izany mihitsy aka. Eny ary, ho hitanao zany. Zao no tiako lazaina aminao andriamatoa prime ministre. Avelao aloha ireo manampahaizana ty aminay hikarika sy hialaninina amin'izay fanefitra ho hitany vao mandray fanapahan-kevitra toy izany ianao. Mandra-pahitan'izany fanefitra zany efa ho tapitra ringana avokoa ny akabeazan'ny olona ka inona indray? Tsy ho lava resaka aminao andriamatoa prime ministre, fa izao ihany miandry izay baiko omeny filoham-pirenena olom-boafidy mitovy amiko izy ka tsy anao zavatra andringana amin'ny vahoaka an'izany mihitsiny. Velomanao andriamatoa prime ministre. Madame. Eny tompoko. Fa inona ny mahavarinanao any miantso anao ato tsy henonao akory. Zao dia antsoy ny komandiny fiarovana ny Shanghai. Efa ao amin'ny antso ao ary izy tompoko. Allô, manahoana ianao mon général? Manatra anao monsieur le premier ministre, miaino anao tompoko. Zao ny antom-pisianareo tafika dia miaro ny olombelona sy ny fananany, miaro ny fahavalo izay mety hanafika ny firenentsika. Izay ve sa tsy izay général? Marina zany monsieur le premier ministre. Ka hitanao fa efa manomboka manafika sy mandripaky ireo vahoaka aty amin'ny fatra Shanghai mihitsy ty fièvre vert ty. Mila mandray fanapahan-kevitra isika. Ka inona no azony atao manoloana an'izany tompoko?
Araka ny vaovao azoko any keotra amin'ny gouverneur anareo dia tsy mbola nahitana fanefitra mihitsy izy io ka raha tsy mandray fanapahan-kevitra sika dia ho tapitra ringana sy hifindrano io fièvre vert io avokoa ny vahoaka ny Shanghai ary dia mbola hifindra azo aty amin'ny faritra Chine ihany koa izy io. Noho izany baiko no méconome en général savaina daholo ny trano izay marary dia ento eny amin'ny centre finosina cellophane mba tsy hifindra ny aretina ary dorana daholo rehefa avy eo. Mazava ve izay baiko izay mon général la Voirai, monsieur le Premier ministre. Tandremo ataonareo tandrevaka io baiko ny meko mon général la efa nasaiko ny dorany izay efa maty tsy mila olona manao intervention amin'izay mety ho avany ao na ambony na ambany rehefa hita soa marina fa io aretiny io ny mahazo azy dia sans exception. dia inona ny ataontsika amin'ity fizavana trano ity Rionga? Jesy anefa ity vao maika mitombo ny aretina. Marina tena tapidalaka le mihitsy ah. Maninona raha ampidirina amin'ny hôpital privé izy dokotera? Sarotra be zany. Efa manomboka mandama indray marary mihitsy anetra zareo amin'izao e. Tsy tokony hajanontsika amin'izao intsony izy ity dokotera. Efa hitako manomboka maniry anie tasy menamena e. Ka izany indrindra no tena mahaveriny saiko Rionga. Tena sanatry ve dia ho anisan'ireo alefa hodorana ny zanako e. Tsy manaiky an'izany kosa ny saiko. Allô? Nahoana Jesirina valina? Tena marary ny zanako dokotera. Fa ahoana e? Ina ny tokony ampitomany anao inona? Allô? Dokotera, mihaino avy ianao e? Ka efa manomboka miseho an'ela tasy menamena dokotera e. Ka efa nomena fanafody ve nefa izy aloha? Efa nataoko daholo izay hitako fa mety fa tsy hitako mihitsy izay fiofana aminy. Ka ny olana anie zany zao dokoterina valina efa hitako iny akaikinareo ihany koa nero miara-mila mpisavy. Dia inona ny tokony ataoko dokotera? Vonjeo ny zanako e. Izao ary noho izy e. Izao dia izao aloha dia eto aty amin'ny centre aloha izy. Ato azy zao miandry anareo mianaka. Eny ary fa ho avy izay. Andao Rionga. Aleo hijery izay akanjo tokony hoentiny aho dia andeha hamonjy eny amin'ny centre sao dia izao ihany sika. Miandry eny mantsy docteur Sonji. Dia ahoana ny fomba hitondrantsika azy? Tonga dia ampidirina ao anaty fiara izy e. So ihany mbola ao anaty garage ao ny fiara. Dia ianao no mitrotro azy ao aoriana fa aleo ihany no hitondra ny fiara. Eny ary dokotera. Dokotera, tenareo alohan'ny trano ny ambulansy sy ny mpisava. Inona ny tokony atao? Marina izany. Aza tahitatra fotsiny Rionga fa mety tsy savantsika ireo fantany mantsy hoe dokotera. Azafady kely madama. Miala tsiny raha somary amoakanao ato anatin'ity fiara ity zahay. Tsy azoko ny tianareo atao tompoko. Dokotera ane ahy e. Fantatray tokoa zany e dokotera ianao. Na izao fanamiana naovanao izao ihany azy saingy baikiny anay dia tsy maintsy savaina daholo izay fiara mandalo eto. Ka maika ane fa mbola monjy eny amin'ny centre e. Ka ianao ihany ene no manaraiky ny dianao e. Ny diana tao dia amin'izay malaky ny asantsika ka. Ao ary nareo koa tsy mba azo hifandaminana mihitsiko. Ary izy io zazakely trotroina aorianao io? Zanako io ka aleoko ataoko toy izao mihitsy izy fa manahira ny tia arety mifindry tiako. Dia saromana botifotsy toy izao ve dokotera? Tsy ho sepitra ve io zaza io? Ao eo jerena ary marary ane izany dokotera e. Ka izany indrindra ane no hitondrako azy any amin'ny hopitaly e. Tsy mazava. Andraso hoe mandangy ianao dokotera. Fa inona nefa ny ilazanao ahy fa mandangy aminao ahy e. Ka jereo fa manomboka misy tasy menamena aby ny sandriny. Zaza vao ny fièvre vert ve ty zazy ty e. Azafady aloha ianao fa tsy marina izany. Fa inona ny tianao atao amin'izao dokotera? Amindra retina any amin'ny hafa? Tsy izany mihitsy re tompoko fa hitondra azo tsaboina mihitsy ane ahy io e. Miala tsiny indrindra dokotera, tsy maintsy hoentinay izy. Oka re tompoko, avelao fa izaho ihany nitondra azo any.
miala tsindrindra fa tsy misy ankijery olona sy saranga mihitsy ty aretiny ty a mba miangazy ao zalahy ty ampidiro anaty fiara izy a eo a dokotera okanareo reny zanako tena mba tolory aty za zary tovolahy a malaky fa maisy za andriamanitra miala tsy fa tsy mila anazy hoentinareo a na miaraka aminay izy na velao izy hoentinay tena zay reno aloha ataotsika moramora kely ianao ry tovolahy sao ny ainao koa no anaraka meo fotsiny zaza dia ampy zay ok tena ifonako re tompoko avelao anao anaty trasy any tsy azo atao zany dokotera tsy maintsy manatateraka ny baikinao zahay mba vehivavy any ianao ka roa hiangana ny fanefitra anafahany ty aretiny ty fa ratsy zany de zao daholo manjony olona zay fa lasy zahay mizanako lozy ty marina mizanako hoe andriamanitra maman Jessia atsoaingana aloha dokotera Sonjy jeren'izay tondrana azy any amin'ny centre dia isika manaraka fara allo dokotera Naval fa inona no miseho any lasany zaro any zanako dokotera lasany any Jessia zany ve ka fiara numéro firy no nitondra azy tena tsy voamariko tsony maziny dia afrina nefa zay no nanelan'ny zareo tany aminao tany tena voazao mihitsy ay ao fa zao ihany a dia antso any dokotera Katiary hanara-maso an'izay marary rehetra miditra any amin'ny centre dia mandiana malaky nareo manaraka fara eny dokotera ahoana hitandriva aky hitako numéro 2798 numéro dia aizany misy azy tena efa napetraka ry zareo any amin'ny toerana sokajiana omenany izany hoe ireo efa nifinosina sase zany zay efa rehefa naodorana zany andriamanitra aizany tany anlehako moramora aloha dokotera ene zanako hoe tena mba vonjeo ary izy mianadaha ka mila tony aloha tsika ny fahitatsika an'le tovolany eona tamin'ny any zany zao no fanafody anasitana ny Jessia satria na dia ho avotatsika aza ane Jessia mety ho ela dia azo bebe kokoa aminy ty aretiny ty ary tsy maintsy ho alefa hodorana eny amin'ny gapa izy dia amono azy any koa aretiny ka inona dokotera ny tokony ataotsika ny tsy maintsy ahitana aingana nyty tovolahy ty aloha ny tokony ataotsika aingana ty mihitsy le polisy vavy tsy vanona anasika tamiko nitondra ny Jessia teo ary misy sarin'olona ohatry ny asehony iny amin'ny tanany iny zany marina zany tena rehetra zany angamba le polisy misava an'le olona izy mihitsy reo dokotera sao hitanareo ty tovolahy amin'ny sary ty fa sariny izy iny mademoiselle sarin'izany tovolahy nandositra tao amin'le conteneur zany ty ay ka maninona ry raha ohatra ka omenao dia zay no jery azy ie sady ianareo tokoa afaka mijery akaikireo marary ty ary nefa raha vao hitanao izy io dia milaza angana aminay ianao eny ary mademoiselle sady ty misy koa ane zao no tena karoanay ahafahana mijery ny fanefitra ty aretiny ty ary tsy anao ve moa dokotera ny reny le zaza za mihitsy zanako tokoa iny saingy ohatry ny olona tsy mba hiteraka mihitsy ianao tsy mahafantatra mihitsy ny fahoriany reny manoloana ny zanako miala tsy indrindra dokotera baiky tsy maintsy taterana ny anay zahay ary aloha fandahoanareo zahay azadino ane zay afatra taminao zay dokotera eny tompoko misy telefona maneno fanasokely aloha allo tena gouverneur ty miandro ty allo manao any ianao madame le gouverneur tonga avaingana ty amin'ny bloc zao dia zao nareo tery mianada fa misy afatra maiky avy amin'ny président ampitaiko aminareo eny ary tompoko ho avy zay tompoko dia ahoana zany fa afatra enina koa re zany ny asa nefa ty voamaika miama tena voamaika miamasany aleo mihitsy loha nareo mianadany mandeha any fa za naramaso any Jessia aloha ka tsy mety zany dokotera jereo tsara fa na iny maramila vavy masisika teo iny azany manahirany aleo miaraka daholo sika sao animbanao amin'ny asanao zao aleo ano hijanona hijerijery azy fa mandeha any nareo makany tena manahy mafy amin'iny zanako iny any ary izy mianadahy
jerenareo anefa tsy mitsahatra ny mandefa marary hotorana mihitsy ty fiarabe ty. Ahoana ny heverako ny zanako alefa hotorana any? Zaky no hijanona hijerijery azy eto fa zamana mandehana aloha nareo mandefa zay siongo miandry eto. Izy raha to efa manara-maso ny toerana hitazonana azy. Andao ary dokotera, matoky andriaritra ty a. Eno a. Ary nakaizy docteur Katino nareo mianata ihany tonga aty? Tena tsy afaka mialany amin'ny centre izy madame le gouverneur. Arak'ilay efa nambaraka taminao mantsy dia voatazona ny toena zanaka dokoterina valina vavy. Tsy maninona re. Fa izao ny antso ateo ny filoham-pirenena manontany mikasika izay afaran'ity raharaha ty dia resaka mivantana aminao amin'ny alalan'ny Skype hono izy. Filoham-pirenena hoe madame le gouverneur? Indrindra dokotera. Dia inona zany tompoko no tokony ho lazaiko aminy? So mba hanapaka ny tendanay ny firesanay aminy tompoko? Lazao azy fotsiny izay efa nataonareo sy izay mbola ataonareo dia izay. Efa vonona ny fifandraisanao amin'ilay docteur Sanji aty any Shanghai? Efa vonona daholo ny sary sy ny feo. Eny tompoko? Ndao ary. Efa izy eo amin'ny écran io tompoko? Ay, ary mbola tanora be izy zany a. Rehefa vonona ianao tompoko dia alefanay amin'izay sa rehefa anareo mifandray? Alefaso ary. Technicienne 3 2 1 top. Manahoana ianao dokotera? Manaja anao monsieur le président. Docteur Sonji manampaizana manokana mikasika ny aretin'ny mifindra tompoko aty Shanghai. Tsara zany. Dia izany indrindra no anton'izao fifandraisantsika mivantana amin'ny alalan'ny satelita izao. Dia fantatra bebe koa ny anton'izany aretin'izany a. Efa betsaka ihany mantsy ny resaka ny fanaovako tamin'ny governoranareo. Nefa tiako raha ianao no anazava azy amiko. Ka vonona maly am-panajana ny fanazavana tianao fantatra monsieur le président? Tsy resaka tsony ny antony sy ny nahatongavan'ity aretin'ity tao Shanghai a. Fa ny tiako fantatra dia izay fikaroana efa vitanareo mikasika izay ho fandraisana ny tanana an'ireo marary sy izay fanefitra hitanareo fa azo atao efa misy ve io tompoko? Ny mikasika ny fandraisana ny tanana an'ireo marary aloha monsieur le président dia somary mampalahelo ihany tompoko. Fa mampalahelo ahoana dokotera? Tsy omby ny toerana sa ny fanafody andraisana vonjy-mankazy ireo tsy misy? Tsy dia izany loatra tompoko. Ny mampalahelo dia atreto dia tsy afaka mandray tanana an'ireo marary mihitsy izay mpitsabo satria ireo izay heverina fa von'ity fievra very ity dia ampidirina eny amin'ny centre daholo ary tsy misy maro fitsaboana fa avy hatrany dia finosona sasi dia alefa hodorana eny amin'ny gapo. Ahoana tsara hoe dokotera? Iza ny manao an'izany? Izany no zava-misy aty aminay monsieur le président. Ka efa nisy ve zany sa mbola vinavina dokotera? Mba tsy handainga aminao ahy tompoko dia efa ho zato mahery angamba izay no nalefa nidorana eny. Fa iza ny manome baiko amin'izany? Angamba tsy tokony izany monsieur le président no hamaly an'izany aminao fa aleo meko anao vetivety ny gouverneur izy angamba tompoko no tokony resaka aminao. Say vao mandroso eo ary izy. Miarabanao monsieur le président. Fa inona zany baiko fandoran'olona izany madame le gouverneur? Ka tsy baiko avy aty ampiko ne izany monsieur le président e. Fa baiko avy amin'izy? Avy amin'ny andriamatoa prime ministre tompoko. Dia manaiky ny andorana velona ny vahoakanao ianao zany izay tsy elana nenina akory? Efa nanda ihany a tompoko ary efa nolazaiko an'izany ny tompony andraikitry ny fiarovana eto Shanghai saingy. Zao dia antsoa ireo mpitandro ny filaminana fa atsahatra miaraka amin'izao resaka aminao izao ny fandefasana marary hodoran'izany. Eny ary monsieur le président. Avy reny resaka amiko i docteur Sonji. Miainanao monsieur le président. Zao dokotera? Eny tompoko. Inona ny fanafodin'izao zava-misy ao zao? Araka ny vaovao marina monsieur le président dia nisy anankiray velona tamin'ireo olona niondrana tsokosoko tamin'ilay conteneur. Zany ve? Eny tompoko. Ary heverinay fa matoa izy velona tao anatin'ireo maro ireo dia manana ny anticorps matanjaka ka ny rahan'izy io zany no tsy maintsy alaina hanaovana ny fanefitry nyreo marary rehetrarehetra. Mety tena mety zany dokotera? Eny tompoko. Aza miandrela mihitsy nareo manao izay fomba ahitana an'izany tovolahy zany. Eny tompoko. Ary aoka ianao dokotera ampitamiko tsy tapaka ny vaovao mikasika an'izany a? Eny monsieur le président.
asaiko alefa ny esiako any aminao ny adresy emailako ahafahantsika miresaka tsy tapaka zay fa mirary soanao sy ireo mpiara-miasa aminao dokotera misaotra andriranao monsieur le président nareo ye inona kiny vaovao teto raha ny mikasika ny desi aloha dia mbola tsy misy fiovany fa mbola ao amin'ny efitrano nitazonana azy ve izy anefa ye miandry azy tsy mialany mihitsy onga ay tsara izany ny faharoa ary tena vaovao lehibe dia ny fahitana an'ilay tovolahy velona tany amin'ilay cantonnaire izany ve hita izany ilay tovolahy ye hita ka satria talohany nandehananay tokoa dia nomeny docteur Sonzy andreo ekipantsika ny sariny ka raha ny fahenoko azy dia anisan'ireo namonjy tety amin'ny centre izy dia teo ny nahitana azy dia aizaka izy izao efa nentiny zareo any izy fa miandry an'ny docteur Sonzy hono amin'izay tokony ho atao aleo mihitsy ary atsoko izao docteur Sonzy izay mihitsy Monsieur le Président, tonga ho araky ny fotoana nomenao azy ny tompoko ny Premier Ministre. Say vao mandroso ary izy tsy misy olona miaraka aminy ao Eny tompoko. Mandroso anao Monsieur le Premier Ministre. Misaotra mademoiselle. Manaja anao Monsieur le Président. Mahazaho toerana ianao Monsieur le Premier Ministre. Misaotra indrindra tompoko. Miala tsiny fa voatery nampiantso anao no ty resaka fiavravera miseho ansanga ity. Ahoana moa ianao tsy mba manao tatitra ty amiko mikasika azy io mihitsy Monsieur le Premier Ministre. Raha tsy ny gouvernora no laza tamiko dia mandefa hoany fotsiny raha indrindra zany baiko nomenao andorana ny marary zany mba hafantatrao ve fa mifanohitra amin'ny zon'olombelona zany fandoran'olo zany ary taiza teto amin'ity tany ity mba nahandrenesanao fa mandory vahoaka toy izany ny fanjakana misy ao an-toerana tena tsy mety mihitsy zany Monsieur le Premier Ministre. Misaotra Monsieur le Président, marina tokoa fa efa andro maromaro zay no nisehon'io aretin'io azo avy amin'ilay hoe fièvre vert. Tsy ny teny nananao tatitra taminao tokoa ny tenako sy ireo mpiara-miasa amiko noho ny fiheverako fa mavesatra loatra ny andraikitra sahanao na ny eto an-toerana na ny fifandraisantsika amin'ireo firenena ny velany indrindra ty raha manahiry anaty Ukraine sy Corée ity no heveriko ihany koa fa tsy dia mbola tokony anaovana tatitra aminao zany ny solution hitako raha ny vaovao avy any an-toerana dia ny mifehy azy tsy hifindra aloha dia ny fandorana ireo marary ve ny vahaolana hitanao ka tsy eleo ve manao izay Monsieur le Président toy izay andripaka ireo vahoakantsika efa ho anjatony tapitrisa maro. Miala tsiny indrindra Monsieur le Premier Ministre, tsy afaka anaiky izany mihitsiny zao dia zao ianao dia mandefasa baiko amin'izay olona nasainao nanaty niteraka an'izany ajanono manomboka izao izany fandoran'olona izany mety mihitsy ny zany ka ahoana zany ny fepetra hifezanao ny fifindrany io aretin'io Monsieur le Président mba jereo ihany ireo vahoaka maro hifindrany fepetra hafa ny tsy maintsy jereny fa izany fandoran'olona izany mbola averiko aminao indray fa tsy mety amiko izany eny ary Monsieur le Président rehefa zay no hitanao fa mety tokony andraikitra amin'izay fisehony zavatra mety hiseho ianao fantatro tsara ny asako Monsieur le Premier Ministre sady aza adininao fa olom-boafidy eny ny tenako fa na izany aza efa nandefa baiko any amin'ny gouvernora koa ny anomezana baiko an'ireo tompony andraikitra ny ampijanona n'izany fandoran'olona tsy aratrariny izany mahazavy zay Monsieur le Président asa mbola misy resaka hafa ataonao amiko sa ve izay ihany fa afaka mandeha ianao fa mbola mamerina aminao farany Monsieur le Premier Ministre tandreminy amin'ny sisa fa tsy mety mihitsy dokotera Naval malakilaky ianao ye
ka 4 litatra no alaina aminy dokotera. Atao atsasalitira ihany ka sao anderaka azy indray mbola matanjaka tsara vena fa izy io fahitako azy zao aloha dokotera mbola matanjaka tsara ao le tsy zandrikely fa kely sisa dia zay ampy zay zao ihany ianao dia hoaintana amin'ny laboratoire aloha ty rano ty dia ampidiro anatin'ireo seringy spécial hitarizatsika azy manampanavatsika ny fandiniana sy ny fitiliana tandremo sovako dokotera. Eny dokotera zay fa lasa vetivety ary ampiditra ny reto ka ny firy nefa sika nanao ny fitiliana azy mandiana aloha fa rehefa avy eo mbola mijery zay fomba hanomezana iren'ity tovolahy ty satria tsy maintsy ilaitsika ihany koa ny fahavelomany lasa ary ary ten'ilay tovolahy indray mandeha afaka nadositsiny mihitsy indray ty mitabataba mitsy centre ty miaraka mitady olona mibandy zao aiza le dokotera Sonjy iny dokotera iny mihitsy ny tena nitabiako fa iny nitahirin'ny olona namono zandriko mialinareo miala ama sao dia mataoko mihina mifatiny ao tenanareo zay taban'izany io mihitsy ny tadiaviko io dokotera io ny dokotera nitsabony zandriko ianao mihitsy rangano tena mitsabo mpamono olona eto tsy melaka an'izany afa rehefa maty ny zandriko dia aleo samy mifaty koa aleo faty ainy izy ro lahy tena mitady amonany ty tovolahy ty mihitsy zao zao fa ifakahitsika tsy mety kosa zany raha maty eo ioteraka ny fandinena iny fanefitra ho azy miala hoa sao dia mataoko mihina mifatiny ao aza mandositra dokotera tena aleo mitiazena mandosy ty boy mialanareo fa sao matiko miaraka amin'ny dokotera iny ao miala fa matiko amin'ity bastinareo miala hoa ambany daholo maty ambany daholo nareo raha tsy teo faty manana basy mihitsy lety tena tsy maintsy alefa mandositra ty tovolahy ty fa maty eto zandry zandry miainanao dokotera efa mba mahazo aina ihany se mandiana igny aloha mandositra fa misy mitiasa mona se malaky mifoazy atao malaky aza matatra fa efa ndraiky tsinjona patanjaka se mandiana dia ty omeko aseny telefonako anankiray itoty ary dia miantso anse ary efa milamindamina any ato mandiana amin'izay dia andositra azy nefa dokotera mandiana fotsiny aloha any amin'izay toerana hitanse fa mifampiantsika rehefa avy eo eny ary dokotera sao adininao nefa miantso azy tsy adiniko fa mandiana ary dokotera eo amin'ny varavarakilo se misaoty dia any lalana zay hanjana fa efa zany tsy voasakana tsony zany izy tena aloha sy ty marina inona reno ataoko evotana an'iny boakely iny ary tona lefanao nandositra le ry dokotera matiko amin'ity basy ty koa ianao tsy firo ariara zay no hitansefa mety tena ho asiko mihitsy rehefa zay no tadiavinao tsarovy anefa fa mety amin'ny fahasalamaseny fahavelomany tovolahy enjehanse iny miala ianao fa tsy amelako iny raha tsy maty maty mitovy amin'ny zandriko koa no anaran'iny way le tia misy telefona maneno so ihany le rino lasa landehany allo dokotera Sonjy mianao tompoko aza miala anao dokotera fa mitady anao maika ny président eny ary tompoko miala tsiny fa somary manako tabanao anatin'ny asa dokotera miainanao mpanajana monsieur le président araky ny tatitra voaraiko avy any amin'ny gouverneur dia to hoe efa hitanareo lay tovolahy velona tamin'ilay conteneur eny tompoko vao avy hinanao prélèvement-ndrano mihitsy zany zao monsieur le président tsara zany ka tokony asiana olona miaro azy mihitsy mba tsy sanatria isy amono izy izany mihitsy zany tena mbola olana aminay monsieur le président ko tena misy tovolahy manenjitsy azy mihitsy aty tsy mazava amiko zany dokotera vao avy nalana iray izy zao tompoko dia nisy tovolahy mitambasy ny tato amin'ny centre ary nanenjika amono azy ka maninona ianao no tsy milaza amin'ireo mpitandro ny filaminana efa mba nezaka miteny ihany zay tompoko nefa milaza zareo fa tsy asany zany tena misy zavatra tsy mazava zany eny ary fa iantson'ny gouvernora zao dia andefa mpitandro ny filaminana anampy anao dia nakaiza nefa le tovolahy aloha amin'izao lasa nasaiko nandositra aloha izy monsieur le président dia ahoana indray zany dokotera no ahitana azy tsikitoto be ve zany ka mahatato an'izy tompoko raha ohatra ka tratran'le tovolahy tato eny ary na izany aza efa nazony rany any efa nareo eny tompoko misaotra anao ary dia toizy ny fikaroanareo fa iantson'ny gouvernora zao eny ary monsieur le président fa misaotra anao tompoko tena lozy ty ho fatiny ny bandiny any mihitsy le tovolahy teo dia ahoana re
nakaizy dokotera navalina teo dokotera. Fa inona ny mahataitra anao teo zany dokotera ka ty? Ka anisan'ireo alefa hodorana izao anie Jessie. Ahoana tsara? Zany mihitsy dokotera efa voatonona teo ny numéro-ny. Oay, ino izy? Dokotera navalina siongo mihitsy miala an'iny. Fa inona ka ny ataonareo eto? Fa taizanaka anao an'i Jessie. Ka araka ny teny ongo dia alefa hodorana izao ny zanako. Ahoana mihitsy moa dokotera namelako azy atao an'izany e? Tsy manaiky an'izany mihitsy a. Ary moramora moa ndry fa hen'ny olona daholo eny ny resaka sika e. Nataonao aiza aloha le tsindrony? Efa nateriko any amin'ny laboratoire izay dokotera. Mandianaingana aloha eto mandositra Jessie, fa tsy ho atrika sakanana mihitsy reto mpitandro filaminana reto. Zay ary fa lasa andao rionga. Mampalahelo mihitsy ty dokotera navalina tirika ty a. Ka efa nahazo ny rano le tovolahy ve sika nefa e? Efa nasaiko no tariziny any amin'ny laboratoire ka. Tsara zany. Ary nakaiza le tovolahy? Lozany e. Asany entsehany le tovolahy tato izy le tovolahy le hoe zokon'le zalanitsapatsika matato iny. Ka tsy ho tratrany ihany ve zany dokotera? Misy aloha tsy asy aloha iara ijery azy ary. Andao ary. Malakilaky ianao ionga. Andao hoe ntsika miditra ato amin'ny laboratoire aloha izy. Malakilaky hoa ianao. Dia katony amin'izay io varavaran'io. Ao, eto aloha matory ny zanako a. Tsy avelany no fatina hodoran'izany ny zanako. Dokotera, fa inona ty taonao? Angany ianao avia pio a fa aza variana fotsiny. Fa inona ty zavatra anaty serengy ty e? Ataonao inona? Tazono a ty, tazono izy fa zany indrona azy. Malakilaky ianao fa zany mitady atsika zany ngamba ny miaramila. Fa inona nefa iny e? Tsy indrony ty rionga. Ao tazono aloha ny sandriny. Ka ataotra ran'olona izy zany? E. Amin'izay serengy efa ho efatra? Ionga. Fa inona ty e? Aza koa tapainao mihitsy hafa mitazona ny sandriny fotsiny ianao dia zay. Ao, malaky ry tsindrona. Midira malaky. Zay, aiza koa ny anankiray teo. Io rionga meo atio raha io e. Oay le ty foloy aloha zany kilalao maneno zany rionga. Zay ary fa endry zareo hoe ato sika. Losy ty. Tazoma tsara rio fa fanabotana farano any zanako tia. Ty ray ty sisa. Zay. Sotranao Andriamanitra. Io mihitsy le zaza. Inona ty ataonao dokotera? Manao zavatra miatrany mety ianao a? Mitsabo ny zanako ahy e. Ka iza no milaza aminao fa entina mandositra io zaza io? Io zalahy a, ento io zaza io. Zaza marary io. Dia rehefa feno tasy mena daholo ny tenany. Malaky dia dibona any amin'ny masinina fanomosana sase. Malaky fa tary. Mila dibona tanteraka aloha centre fa be loatra ilo marary a. Mba miteraka toako eny ianao madame. Baikina ane dokotera, zay fa lasa zahay. Kare tompoko. Ny zanako. Dia ahoana rionga? Dokotera, tsy mety nipetrahantsika toy izao eto fotsiny. Avelao hanaraka izay tondrany zareo azy. Ahoana nefa no arahanao an'izany rionga? Avelao hoe tokony fiaranao. Haiko mitondra an'io. Za kosa tia anaiky nanaovana ny Jessie toy izao. Eny ary rionga. Andraso alaiko ny lakile. Ty dia mandehana mafimafy fa tsy tratranao tsony reny a. Manahoana nefa ny telefoninao any? Tsy azoko ny tianao ambara. Feno tsara ve ny charge ny rionga? Mbola feno tsara ty ka. Ay, mandehana ary dia mifampita vaovao eo ihany sika. Eny dokotera, azakivy ianao fa mahay reza. Misaotra e. Ezaka nankahery tena ihany a sady mivavaka. Iny aloha iny le tovolahy dokotera ka ty a. Avy dia sokafo ny varavaran'ny fiara ao afara afatsika mijanona andray azy. Ka iny manendrika azy akakiny koa anie le tovolahy. Tsy mahatratra atsika iny. Io fa kely sisa
vonona ianao vonona e vonona vaizeo elahy ao midiraingana ty zandry a malaky e ao midiraingana zandry a malaky e eo apetera ao ary apeo izy malakilaky isa roa inona voatifitra le tovolahy dokotera ampidiro aingana aloha izy kandao aingana ary mbola atsika votana io mbola atsika votana io tena mandeha raha be izy aingakaingana dokotera zany ve dokotera tena maty bala telo ny tafiditra ao anatin'ny vatana de ahoana zany inona zany zao no atao tena very misy mifanantenako dokotera Katy tena very raha zao no izy de tsy maintsy toy ihany zany fandorana andreo marary reo ka efa mba misy an'le raha azontsika any amin'ny dokotera Navalina kosany e tsy ampy ny fananantsika an'indry dokotera Katy ilainao velona misy le olona andinihana ny taova rehetra ho aminy de ahoana tena nosy ty dia ahoana indray zany zao no filazako amin'ny président république fa maty le olona nefa na izy azy efa hitako mba velom-panantenana eny hoe hitatsika any ty olona ty la niaika mihitsy a dokotera andraso aloha fa misy telefona maneno zany a dokotera Navaly ty miantso ty na anahoana tokoa re zay tsy sikely ihany eo allo 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 dokotera Navaly la maheno ve ianao allo dokotera fa ina ny mampitomany anao e vonjeo a dokotera lasa ny andraina zanako e fa inony zao e tsy misy mazava amiko mihitsy zay lazainao atanono mihitsy aloha ndranomasinao e dokotera lasa ny andray a Jesy lasa niza nentiny zareo anodorana o vonjeo a dokotera very ahe zanako allo allo tena andao misy aloha tsika hamonjy any amin'ny dokotera Navalina fa ahoana hoe ny dokotera fa misy iny lasa netiny eny amin'ny gapony Jesy efa nampoziko mihitsy zao aleo misy aloha hamonjy azy aingana tsika sao manimaninana izy tena tapaka ho azy teo ihany koa ny telefoniny dokotera ka andao aingana ary dokotera marina tsy tena raharaha be madame eny tompoko mba tsotselo hoe ny général lehibe ny fiarovana ny Shanghai eny ary tompoko efa niligna izy monsieur le premier ministre misaotra anao manahoana ianao mon général mandeha tsara ny asa ahoana izaho aneny nanomebeko anao mon général le fa tsy zany gouverneur anao zany mbola eo ambany fahefako zany esoriko amin'ny asanao anao raha mbola manao kitoto amin'ny baikomeko anao a betsaka ny manamboninahitra général mitady an'io toeranao io ka izany mihitsy efa ndresaka izay sy président fa nanaiky ny soso-kelitra izy dorana daholo zay efa vonina mbola velona azy tsy misy exception zany mo général tsy miraharahany zany ana zanakizy ana zanakizy mandeha daholo ambony amiko ny sinoro 100 tapitrisa fa tsy zay olona 200 na 300 hodorana any tandremy général fa tsy mahazo mandray baiko akoatra ny avy aty amiko ianao ndao ary fa mirasoanareo ampanatotosana ny asa zay ataony zao e izay hevitra anavotana azy zao no tokony ataotsika ka ahoana tsony moa no mbola ahafantarana fa ho avitra ka tsy ho voadoro ny zanako izy aloha le tsindro anaseiko nampiminao aiza mialatsiana dokotera fa vako ve sa nisy naka tsia ka aiza ary aloha dokotera tena mila hanapaka ny aiko ianao dokotera Navalina ilay tovolahy maty iny raha iny zao sisa no mety mba hatatsika fanantenana lazao zay marina dokotera Navalina fa nataondriaiza nefa zany raha zany natsindriko any Jesy ahoana hoe ry Navalina
ka inona izany fa zay vao tena vita ny fanantenantsika rehetra. Dokterina Valina, aza manao sangratsy amiko ianao omeo aty aloha le raha e. Aiza le raha? Zany marina dokotera, iny izy nasainao nentiko nandositra iny dia nivantana avy hatrany tany amin'ny labo zay ary nalaiko ilay tsindrona nitahirizana tao dia natsindroko azy daholo. Vao maika tena loza ity. Loza, inona tsoa zany ny fanatenako. Ny maty, ny velona miamarary, ny marary tsy misy fitsaboana, ny torana. Okizay. Naninona natao toza kosa dokterina Valina? Naninona ianao tsy niteny tamiko e? Farafaratsiny komba nasindry anankiray ny tena marina izany. Efa tsy tao anatin'ny saiko tsony ake zany izy ka tia. Tena loza. Zay navotako ny zanako sisa no nibaiko ny saiko. Dia ahoana zany nefa zao dia si lasa zareo any? Mifona ry dokotera. Tena fona aminareo e. Mba tsapanao moa dokterina Valina ny asatro zavatra nataonao zao. Mba hainao fa olona njato tapitra maro ane no hitiatsahantsika fanefitra amin'ny alalan'iny raha iny. Nefa zao very votsitra tao anatin'ny ray mpimaso. Aiza no andianantsika, ina no ataontsika amin'izany inona? Zay tokony ataontsika re dokotera no ndao jerena fa okizay. Inona tsony no ataontsika inona dokterina Valina? Inona tsony no azoko atao? Tsy mahita ho teneny tsony aho satria ianao nanao an'izao. Marina fa ho fanavotana ny Jesy no antony. Nefa indrisy izy afoitsika ny fanefitra ho may miaraka aminy. Aleo misy alohan'ny dia hody any an-trano. Aleo aloha tena mavesatra loatra zany loko zany. Zao mifampiantso ihany tsika rehefa malalaka sy maivamaivana. Velomino nareo roa. Saka aminao amin'ny écran tompoko ilay docteur Sonji. Ay, eny azy. Technicien 3 2 1 top. Manao ahoana ianao dokotera? Mino aho fa efa mba nisy fivoarana ny fikarohana. Fa maninona no malokendrika be toy io ianao e? Sa misy olana? Tsy toy izao mihitsy ny fahitako anao miresaka amiko amin'io écran io tamintsika ilay niona farany teto a. Miala tsindrindra monsieur le président fa tsy hitako izay ho ilazana azy aminao. Fa inona e? Avy dia lazao dokotera? Maty monsieur le président ilay tovolahy saika hanavotantsika ny fikarohana. Fa ahoana no nahafaty azy indray e? Fa tsy misy miaramila tonga mihitsy ny ve niara-niasa taminareo tamin'ny fiarovana azy? Tsy nisy tompoko. Arak'ilay nolazako taminao dia nisy tovolahy nanenjika azy tamin'ny basy. Efa niezaka nitondra azy nandositra ihany zay saingy tamin'ny fotoana farany dia voatifitra izy ary izany nahafaty azy. Dia ahoana izany? Ary lay raha azonareo tsy ampianaovana fikarohana ve? Ka izany indrindra anie no ahitanao malokendrika be toy izao monsieur le président e. Tena mitarika ny tsy fahasalamako misy ty raha ty tompoko. Arono a? Eny tompoko. Nakaiza le rahany? Tandremo niteniteny foana amiko ianao dokotera ka ilaza fa vakina very ny tsindrona ny tehirizanareo azy a. Ka izany indrindra monsieur le président. Ny zanak'ilay dokotera mpiara-miasa amiko matsy voanio aretiny ihany koa ary efa saika hoentina hodorana ary izy. Nefa nentina inandositra. Hay rehefa zahay le nanentsika sy nanavitra an'le tovolahy nambarako anao teo no natsindrona le reniny tamin'ny zanany io rahan'le tovolahy io tompoko. Ahoana tsara hoe dokotera? Raha mbola tsy nisy fandiniana sy fitiliana akory ve dia atsindrona amin'olona toy izany? Ka tsy hitako izay ho lazaina aminao président. Ka aiza io zazy io amin'izao fotoana izao? Ka nalaindreo miaramila ihany koa na izy monsieur le président e. Ary efa nalefa neny amin'ny toerana andoranandreo marary ihany koa. Fa inona daholo reny dikan'izany dokotera? Tena tsy mety zany a. Zao noho izy a. Zao dia ho aseko ho samboriny io dokotera io. Fanetry be ny fireneny zany. Mifona ry monsieur le président. Aoka mba tsy ho samborina resy tompoko. Efa mafy loatra neny mahazo azy monsieur le président e. Fa ireo vahoaka mila ndrany zany tovolahy zany aminao tsy mampalahelo raha toka ho faty sy ho dorana daholo. Matoko isanao andre matofilo fa tsy maintsy mahita an'izay fanefitra ny fievra very ho ahy tompoko. Ka oviny zany? Ho faty ihany ane ny olona dokotera e? Tsy ela tompoko, tsy ela fa na ho amin'ny sarotra indrindra aza dia tsy maintsy mahita fanefitra ny fievra very ho ahy monsieur le président. Eny ary. Tena misaotra betsaka tamin'izay vitanao ahy dokotera.
manome toky anao a fa hiezakarak'izay ho vitako dia iny zany zao no ataotsika asana entina tsy fa naka tamin'ilay ran'ilay tovolahy iny ihany atao anaty fiarakodia rehefa izy voativitra iny ohatranao kely ihany anefa ny finoko ny ahitantsika résultat fiable satria efa minitra maromaro taoriana nafatesany mantsy vao tonga saina naka an'io rano io dia ahoana zany zao Jesy dia avelantsika amin'izao fotsiny ihany izy nanarak'izay nitondrano zareo azy ihany aloha ionga nefa inona moa no azo atao aleo ary aloha tsika handinika ny tiraty any amin'ny laboratoire dia ho ito zay ho tohiny fa zany maheno hoe hisy andehan'olona ho tonga hanafika eny amin'ny centre sy eny amin'ny gapy hanafika anao iny zany dokoterika ty ka araka ny voalaza mantsy dia hoe rehefa nakan'ireo olona marary tany an-tranon'ireo olona reo ry zareo mpitandro ny filaminana anao fisavana dia nilaza fa ho tsaboina izy ireo dia rehefa sitrana verina hatramin'izao anefa dia na iray aza mbola tsisy tafaverina ary misy maheno koa fa hoe nidorana daholo ny izy ireo ka tsy faty olona mitsararana ve zany eny amin'ny gapy eny fa ahoana dokotera tsy anaitra azany mihitsy ireo miaramila masika mpiambina eny tena hiteraka fahavoazana be eto amin'ny faritra misy antsika mihitsy ty aretiny ty izay fandraisantsika amin'ny ongy atrehana fa mbola resaka afakolo zany ka tsy aleo ary velo sika anao fitiliana ny ty raha ty efa miamaina ihany mantsy izy tiako marina tokoa zany Allô ahoana ionga aiza ianao zao efa manaraka ireo olona hodorana aty amin'ny gapy ary zao dokotera dia mety hoe efa nalefany zareo any koa ve Jesy raha ny fahitako azy dia efa narindry zareo aty izy zany ve dia ahoana tena mba ataovy izay mety andro ionga zay efa kely sisa dia tonga amin'ilay lavaka be fandorana azy ireo izay aloha fa ho tapahako ny telefona fa misy mpiambina aloha io dia tsy maintsy miala amin'ireto mpiambina reto raha vao tazana dia tsy maintsy hosakanana aloha vila tombaky nyreto fiara simba be da be reto izay dia eto midina voaizany setroka sy afy le ary tena lehibe mihitsy zany lavaka nidorandro zalahy zany iny zao misy farangy be koa mbola hanary andriamanitra tena olona efa roapolo ny ray alatsany anatin'ilay lavaka amin'izay efa vita fony sase daholy loha zany marina dia izao ve sisa no efarandreny olona marary reny tsy mba misy nitsaboana akory fa avy hatrany dia dorana toy izao andeha hidina amin'izay fa sady anararoatra ny setroka be io dia mba tsy tazana voafefy baribele daholo ny manodidina ary misy terina be manjaraka esansy iny zany rasa aloha ialeto fa sao dia maheto izay andeha hidina amin'izay ireto vao nalatsan'ireto aloha tsy maintsy savana aloha petaka tsara ity tapiny oriny ity so hifindrany aretiny ity sady tena mangeroka be nge izany fofony izany Jesy aza ho iza mireto zany mety atako azy aloha mihitsy aloha avadiko tsirairay reto finosana sase reto tsy miala eto raha tsy hitako izy na ho maty sy ho maheto ary Jesy ay mitady anao ao amin'ny antso an-taribe ao tompoko ny général lehibe ny fiarovana ny soangay ampidira to amiko ary ny antsony allô ahoana mon général ahoana tsara misy olona marobe anafika eny amin'ny gapy
olona izy zao a tsy azo ekeny zany asio faritra mena avokoa ny lalana miditra eny antoerana sy ny manodidina rehetra eno a asay voasina an'ireny tady miloko mena sy mavo reny mon général la izao dia asavapetraka aingany zany hiteraka loza be mihitsy ane zany raha tafity zany zany olony zany e ary ny eny amin'ny centre manao ona ay tena tsy mety zany mon général la izao dia alefaso ny baikonao feno miaramila ny manodidina rehetra tena atao fairano mihitsy aloha io tanàna manontolo misy ny centre sy ny gapy io mon général la tsy misy mahazo miditra sy mivoaka mihitsy ny olona fiarovana mety io fifindrany aretina ane zao e oadray aiza koa renao zany e raha vao misy mini mandiky ireo dia avy de tifiro mazava ve fa inona daholo ary reto olona marobe tonga eto reto le sa olona mety hijeriny avy nytoy izay ataoko izao koa reto jereo fa tena manao anterisitra hiditra mihitsy ary tena nitondra fitaovam-piadiana izy zany a marina raha tsy faty olona mikararana no iseho eto aseo ihany tsy azodirana ny faty sy ny toeranodronana ero marasy miverena hoa itifitry zahay miverena itifitry zahay miverena hoa miaramila io ary le lazaiko tena mitifitra dalabiambina aleo savanaingina reto mandritra isakoroka be io tsisy laikilalao tsisy ve zany tena izy mihitsy zany am'reto mbola tsy maty reto mihitsy no eviany zany feo zany a tena marina efa manatina andoro azy ireo ny afo aleo jerenaingina zany feona kilalao zany tena itefosina ty mihitsy ny misy azy aleo avadiko zay ary tena vita fonsase mafy mihitsy izy zany zao ve zany no nanaovana azy na mbola velona azy dia fonsana anterisitra toy izao aleo vaako nyty tena mafy be izy zany nefa ny afy ty efa mandady makaty aminay aloha mihitsy aloha hobadaiko somary miala eto aleo sokafako amin'izay tena izy ty ndraiky izy sikeo dia izao ve sisa no nanaovan'le tsy vaniny reny ianao ao fa hovako reto fatotra mamatotra anao reto ary aleo aloha finoana amin'izay ty kilalao ty so misy maheno ataoko tsara periny ty satria raha tsy ty kilalao ty tsy hitako izy izay andraso hoe ho tsapaiko ny endriny mbola mafana tsy mangatsika mihitsy tena mbola mafana izy tsy maty izy zany tena tsy maty tsisy io fa nietika amin'ny tanany tsisy iongy ty io fa nahiratra izy tsisy mahenao fenao e tsisy ionga velona ihany ianao misaotra an'Andriamanitra velona tsisy kely ionga fa manao ina ty sika sady manetroka be zany a ary azaka neny mbola ho tantaranaisiny eny aminao ihany zao rehetra zao tsisy andao aloha isika hiala teto fa sao dia misy mahita eto fa inona daholo ionga io avy be mirehatra sy finosana fotsifotsy marobe ireo olona ohatratsika ireo e fa marary dia hodorana za koa moa marary ie narary toreo koa ianao dia saka hodorana koa zany fa zany no nandehanako tety hitady ianao
mba tsy matahotra an'Andriamanitra koa izany olo izany Longa. Ary maninona oary olona be dia be reo? Miady hijery ny avy ny toy izay nataoko izay koa zareo e. Nefa toa misy mitifitra zareo koa. Ka tsy azo alaina anie izay nalefandry zareo ety e. Fa andao aloha isika akafefinana etsy ambadik'io tamboho io. Sao voatifitra indray isika. Longa. Ahoana ry Jesy? Efa malahelo be anena. Aleo ary hipetraka eto isika dia hiantso azy amin'ny telefonina eto. Dia tsy voatifitra eto ve isika? Tsy tazana tsika ka. Aleo atsoky ny eny. Allô? Ahoana Longa? Nanahoana? Hitanao ve nisy azy? Eny dokotera, hitako izy. Ka maty sa mbola velona ny zanako Longa? Velona somatsara izy dokotera, ary efa io miaraka amiko io. Izany ve Longa? Sao dia maninofy azy ah? Andraso fa saika miresaka aminao izy dokotera. Jesy ity fa hiresaka aminao ny eny. Ay zaho sady sakoa efa malahelo be azy e. Allo neny? Dray zanako. Ny zanako mazo velona ihany ianao anaka. Fa manina ka neny no mitomany? Malahelo anao neny. Malahelo anao ah. Sakoa ny malahelo be anene. Aza malahelo mo fa nilaza ny tomaniko ny ahy. Nefa ry ny teny amin'ny Longo hoe tsy mahazo mitomany hono fa miverina maraindray. Marina izany anaka. Ao fa ho avy ihany neny hijery anareo sy Longa. Ena ary aza malahelo aneny fa efa andeha hamonjy aneny koa izay zaho ah. Veloma vetivety ary neny. Veloma izany zanako izany. Dia biso mamy be avy aty amineny ah. Ty amin'izay Longa. Tady tomany koa maheno anenay ny tomany teo. Allô? Allô dokotera? Izao ihany ah dia hitondra fiara hijery anareo any ah. Tandremo ah. Efa tena feno miaramila tsy azo hidirana mihitsy aty. Ary tsy miambamba mitifitra mihitsy ry zareo raha vao mitady hanitsaka ilay tsipika mena napetraka zareo. Eny ary nefa mahaiza tsara miafy nareo mianadahy ah. Izay fa hiteny amin'ny docteur Sonjy sy docteur Katy aloha. Izay ah fa mandra-piona Longa. Eny ary dokotera. Jesy izao apetraka vetivety eto aloha ndry. Fa izao andeha hanavitra ireto sy olona voatifitra rety. Aza mandeha amin'ny Longa sa misy mamono eto indray ako? Tsy misy mamono anao izany eto e. Vetivety fotsiny ani aho e. Mampalahelo zareo. Izay dia ity tazony ny telefona so miantso iny eny. Izay fa lasa. Tsy ialany Longa. Tena vaovao lehibe loatra izany dokoterina Valina. Arahabaina manokana ianao. Eno ah dokotera, misaotra an'Andriamanitra isika. Tena tsy hitako izay lazako ny hafaliako ry izy marina kosa aloha izany. Fa ny tena marina dia Longo no isaorako manokana satria mahery fo loatra izy iny mijery sy nikaroka ny zaza iny. Tena marina izany. Fa inona nefa ny mahalasa sainanao toy io dokotera? Mandinika ho ahy eto hoe nandaitra tamin'ny Jesy ve izany le raha natsindrona tamin'ny matoa izy sitrana. Tena marina izany dokotera. Za koa range lasa mihitsy ny saiko mandinika an'izany e. Tena marina tokoa izany. Izao ihany tsika dia andefa hafatra aingana any amin'ny président hilaza aminy izao vaovao lehibe sady mahafaly izao. Sady Longa ane dokotera ny teny tamiko fa tsy misy avelan'ny zareo hiditra mihitsy hono eny e. Ary tena ady be mihitsy eny izao. Izany very dokotera. Arak'ilay nilazako hoe misy olona maro be hijery sy haka ny havany eny. Toa izany mihitsy. Mila mandeha aingana ary antsika aloha e. Mandeha makany amin'ny madame le gouverneur tsika ilaza aminy amin'izao vaovao izao sady hangataka ihany koa mba ho afaka iona sy miresaka mifatana amin'ny président.
andao ary sady mba hanomezan'ny baiko koa amin'ny ahafahako maka ny Jesy eny. Tena marina zany satria masisika tokoa ny mpiamby reny zany raha izany ko. Ndao ary pasoataritsika. Monsieur le Président. Mademoiselle. Mangataka niresaka aminao tompoko ilay docteur mpanao fikarohana ny sangay. Ka amin'ny écran ve sa amin'ny antso tarby? Ao amin'ny écran tompoko. Eny ary fa ho avy ah. Technicien 3 2 1 top. Manao ianao dokotera, misy vaovao nga? Eny Monsieur le Président, sady manaja anao ato tompoko, misy vaovao tokoa. Ambarao ary sady hitako miramirana ianao zany a. Na hita fanefitra nga? Somary mbola maika ihany moa zay Monsieur le Président, kanefa fifaliana ho anay mpiara-miasa rehetra tompoko ny milaza aminao fa velona soma tsara ilay zazakely zanak'ilay dokotera mpiara-miasa aminay. Zany ve dokotera? Zany Monsieur le Président. Tsy moa ilay nolazaina fa hoe nitsindromin'ireny tamin'ilay ran'le tovolahy nefa nalefa hodorany indray. Izy indrindra Monsieur le Président. Tena tsara zany dokotera. Mazava zany fa ilainareo anaovana fitiliana ny rano io zaza io a. Izay indrindra tompoko, izay no tena niantsona ianao, ny mba hanomezanao alalana ny dokoterina valina zay ren'le zaza mba hakazainy amin'ny gapa satria mbola hanomaritra le zaza. Etsy an-daniny anefa faty olona be any satria tena nahazo baiko mitifitra ireo miaramila raha misy miditra sy mivoaka ny toeran'io. Ay, izao ihany ary dia hiteny amin'ireo tompona andraikitra ny ahafahany maka an'io zaza io. Tompoko. Mila mitandrina smile tsara nefa nareo dokotera, sao tratra ny tsy ampoziny eo indray tolay teo iny. Monsieur le Président. Mandeha ary fa zao ihany dia ampilaza amin'ireo tompona andraikitra mikasika an'izany. Mon général, ka baiko avy amin'ny lehibenareo ane zany. Tsy misy mahazo miditra sy mivoaka mihitsy eny amin'ny centre sy eny amin'ny gap, ka tsy firy izay amin'ny mandika ny faritra meny. Ha, fa iza ny manome baiko anao iteny sy ampitifitra ny ray tanindrazana aminao, madame protocole. Efa impiry ny teny fa tsy azo atao zany, nefa dia mbola miteny manao an'izany foana nareo. Izany no nanome baiko azy Monsieur le Président fa tsy izy. Olon-tsotra mpampita hafatra fotsiny izy ka. Ay, mbola nitohizanao foana ny fandorana an'ireo marary na ny fanomezana baiko itifitra an'ireo olona tonga hijery sy haka ny avany. Mazava be zany Monsieur le Président satria mbola veriko aminao indray fa aleo mamoy olona anjatony toy izay olona anjatony tapitisa maro. Na dia iray aza sarobidy amiko ny aina Monsieur le Premier Ministre. Atsara manomboka izao zany baiko fitifiran'olona zany. Sarotra amiko amin'ny maha Prime Ministre zany. Zany eny nanendrenao e. Miala tsiny Monsieur le Président, sao adinonao ary fanainga tamin'ireo maronisa teny amin'ny parlementaire nanendrenao ah, sao adinonao zany. Sao dia zao Monsieur le Premier Ministre, tsy mahazo mandray baiko avy aminao tsony a ireo ministre sy manamboninahitra ny sangay. Ay. Meo any téléphone madame. Allô mon général, président ihany ty. Manomboka amin'izao itenenako aminao izao dia tsy mahazo mandray baiko avy amin'ny Prime Ministre intsony nareo. Ny fiarovana ty sangay zany. Baiko tokana avy aty amiko ihany ny tanterahanareo. Esory daholo ireo miaramila izay mbola mikasa anao fitofiran'ireo olona hijery ny havan'ireo. Ajanony ihany koa ny fandoran'ireo marary eny amin'ny centre. Farany a, misy dokotera antsoina hoe Naval, afaka fotoana fohy dia hiditra eo mivavahady eo izy. Ie, izy indrindra. Anao fanadiadiana sy fikarohana mikasika ny hofanefitra io aretina fievra very io izy. Ka omeo fahazahoan-dalana hiditra malalaka ary arovanareo ihany koa izy. Zay indrindra. Averiko indray a, fa tsy misy mahazo mandray baiko akotrako ianareo. Madame protocole, raha mbola tianao ny hanohizanao ny asanao ato amin'ny primature dia atsaharo ny betizy fa tsy atsaranao zany. Miandry anao any amin'ny birao ako azo dia zao Monsieur le Premier Ministre.
teny mihitsy le zazavavy kely zanak'le dokotera namonony zandriko. Masolony maso ty rehefa namonony zandriko raha ngaha dia vitaiko koa tya. Aleo aloha mody tambatambaziko. Fa manao inona rehereto ianao? Miandranonga. Ka tsy ho avy eo tsonony izy fa zany nasainy makandry. Andao haingana fa mbola misy miady be ty. Izy aza niteny tamiko hoe aza mihetsiketsiketony sady za koa tsy mahafantatra anao akory. Andao haingana ty fa tsy mibe mokon-doha io. Andao a fato lasan'le zalahy iny tsisy ilàna indray dia ataoko mahafantatra anahy androany. Atanao iny sasy iny a fialako ny izy manatony ala rasa tia indray androany dia na maty na may rehefa namonony zandriko nyreny ty dia ataoko takalony koa ny azy. Mazava mitady zany alahy zay ferlahy hoalako iny ty tsisy a ndanainga mandositsaingana ianao tsy ho ela milahy eto aly ty ary taonandositra zany ny ainaka tianao. Aleo hoe hitady ny tsisy amin'izay. Efa ho tonga eto am-bavahady a. Aleo aloha ajanona eto ngamany fiaraka dia aleo amin'izay antsony onga. Allô? Neny, fombeho neny. Fa aiza ny zanako izany? Jessia? Fa aiza ianao? Aiza onga? Tena tapaka ny telefônina mazona. Tsy mazava amiko mihitsy izany ka. Aleo aloha andalo aingana etsy am-bavahady eto a. Docteur Naval tompoko araka ny afatry président dia za le ren'le zazanao fanadiadiana. Fantatra mihitsy zany dokotera nefa tamin'ny antso farany azonay tamin'ny monsieur premier ministre dia tsy afaka ny amelanao hiditra any mihitsy anay. Ramsey ka ny président eny naniraka haka an'le zaza e. Mazava angamba izay dokotera. Mba hitanareo moa ireo olona marobe efa mihazakazaka mitady andositra hivoaka ny faritra ireo te ho sitrana daholo ireo. Miankina amin'ny fahitana an'io zaza io anefa ny momba azy rehetra. Mandingana ny faritra mena io arenao dokotera. Tandremo raha vao mandingana ny faritra mena io anao dokotera na ianao avy ety ivelany hiditra ao na izy ireo hivoaka fa efa vonona nitifitra anao ireo maramila marobe ireo. Tena tsy vaninareo. Tsy maintsy hiditra eny aho hijery sy aka ny zanako. Avelany miditra ao arenao dokotera nefa tsarovy fa raha vao mandingana ny faritra voalazako io ianao dia mampamangy. Tsy rarahako e, lasa. Iny aloha iny le kiala kely andraso fa kenireko tsara amin'ity basoko ty iny dia vitaiko. Iza no hita sy hiaro an'iny amin'izao korotana be izao fa samy tia navitra ny eny ny olona. Hoay le aza fanakaiko ary izy teo teny ry lasy ry aloha ry marina andraso fa enjehako iny. Hoay tena ny zanako iny aloha iny. Ny zanako ry olona Jessie marina tsy voatifitra eny zanako iny. Andriamanitra ambeny ny zanako iny Andriamanitra. Raha vao manomboka manitsaka ny faritra mena io zalahy dia tifiro Rasy fa eto amin'izay no amelezako azy. Isa roa toviro kely ary to misy mitondra basy iny zany le gôna ianareo eo aloha miomana mitifitra mandra-panisaka telo isa roa ny zanako. Aleo hiazakazaka eny fa tsy avelako fahateny izany ny zanako Jessie. Telo dokotera hoay misy nitifitra izy tsy vanina. Andraso aloha tena tsy rariny mihitsy zao e. Andao sika rehetrarehetra raha olona iara-tangorona eny anodidina azy
andao daholo ndao e miomana atsika fa raha vao mandroso reo dia tonga dia mitifitra isa roa mon général miangavianao mba ajanona ny baikinao fa iza koa elahy maramila vatata io koa mba mianatra baika général ka raha vao manisy fa anteloneo anao tompo dia niloanao nipoka amin'ity basiko ity tsy misy anaiky ny baikinao tsony eo efa ny président zao no manome baiko io fa tsy izany prime ministre santsony prime ministre efa iongan'io io zalahy izy hoeto any amin'ny gouverneur amin'ny falasava faminy tika na zany aza lehibetsika izy ka aoka ajaina trany isika miaramila sisa kosa andeha amonjy andre olona reo tsika indrindra ilay dokerina valina sy olo zazakely zanany eo iny mantsy no fanatinana amin'ny mety ahitana azy eo fanefitra ny aretina mandrozo mahazo atsika ity dokotera nanahoana ianao nen tsy nanino ve nen nisandroko avino voakasiky mibalanaka ohatra mba tsy te hanandrify nitifitra koa izay olona nasaina nitifitra teo marina izany nasaina andalo teo aminao mibala fa na izany aza saika ratsy a nena malahelo be anen jesy nen koa anaka ianao any anaka misesa fanantenana amin'izao zava-misy eto amintsika izao e dokotera efa vonina hitondranareo hamonjy fidihina ny fiara mifony vy mitafika tompo efa miandranao ihany koa dokotera Sonji namanao sy ilay dokotera Kady zany ve tompoko vaiko avy any président république zao dokotera miaraka aminay nareo telo mianaka vonina hiaranareo hatramin'ny farany zay dokotera ary olona marobe reo mba ahoana efa ireny manavitra azy ireny reo miaran'ireo ka andao hiditra ny anaty fiatsika ahory zalahy lanjao amin'ny filanjana izy tandre mindrato mahazo azy tena misaotra ny président sika rionga efa vonina iresaka aminao docteur monsieur le président vonina ihany koa mademoiselle technicienne 3 2 1 top docteur ny vaovaonao efa avitra soma tsara ilay zaza sy ny reny monsieur le président ianao no isaorana indrindra tompoko mahatoky ve anao fa sitrana vokatra ilay raha natsindrona azy le zaza zato isanjato monsieur le président félicitations docteur saotra tompoko sao de zao de asaiko mitondra anareo any amin'ny bron défense ireo mpiambina eny tompoko iantso ny gouverneur ihany koa ho avy any zay fa misaotra anao dokotera eny tompoko ho avy any an-toerana mihitsiny a iona mivantana aminareo mahery fony firenena ka mendrika akasitrahanareo saotra indrindra monsieur le président ary de mirahasoanao tonga somatsara aty zay tompoko mademoiselle ino monsieur le président zao de asavy makaty amiko ny chef de cabinetrako tsy maintsy hidina ny sangay tsika de antsoy daholo ny ekipa ny fahasalamana hiaraka amiko homany ihany koa ny avion spécial hitondra azy ireo ino monsieur le président allô avy aty amin'ny fiadidinan'ny présidence ihany homany ny avion présidentiel sy ny avion de sécurité présidentielle hitondra azy any sangay faingana afaka adiny roa manomany avion spécial telo koa sika hitondra ireo ekipa teknika ny staffny présidentiel manao ahoana mademoiselle efa vonina ino monsieur le président efa vonina izy ireo ndahoary tsika iainga fa miandry antsika ireo mahery fony firenetsika sy ny vahoaka ny sangay elany jaliana tamin'ity aretina fièvre verty natolotra anao teo ary ny fizarana faharoa sady farany amin'ilay tantara nampitonana ny lohateny hoe fièvre vert sanganasany Simone Menjanary ireo mpiara-miasa rehetra eto amin'ny radio Firmanie no namelona ny tantara nandray feo Odilon Rafalmanana nanatotosa Simone Menjanary tantara no totsain'ny ekipa ny radio Firmanie Ambositra